Vaccine Covishield AstraZeneca tonga ny andiany voalohany. Fiboana isaky ny sabotsy ny alahady, tsy misy mihitsy ny fandraisana fepetra maty. Vatomandry, teratany Sinoa milaza ho akaiky ny mpitondra fanjakana mipody tan'olona. Tompoko lasy sy tompoko vavy manohitra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity arivariva ity. Tonga soa indrainao atao anatin'ny fampalalam-bavao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka izany hatramin'ny farany. Favaon'ny fahasalamana avetrany any antsika manokatra ny fampalalam-bavao amin'ity arivariva ity. Tonga androany teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny vaksiny andiany voalohany fanefitry ny Covid-19 ho antsika rehetra eto Madagasikara. Efa namoy ain'olona 700 mahery isika teto Madagasikara vao tonga ity vaksiny ity. Arora fanidadiana eo amin'ny sary Sindra-tsary Toky Ramarla. Araka ny tety andro napetraka dia androany no gadona tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny andiany vaksiny Covishield voalohany nafarana izay miisa 5 alina sy 4 hetsy fatra. Vaksiny avy any Inde moa ity nafarana ity. Efa misy vondrona voalohany sitraka izany toy ny mpiasa amin'ny fahasalamana, mpitandro ny filaminana, ireo zokiolona betona. Eo ihany koa ireo manana toe-batana marefo toy ny diabetika sy ny manana tosidra avo. Tsy vaksiny fahobe kosa izy ity fa vaksin ciblé, izany hoe efa misy sivana ireo olona izay sitraka izany. À part ces personnels de santé, il y a les forces qui sont au front, les forces de l'ordre au front. Il y a également des personnes vivant avec des maladies susceptibles d'aggraver le coronavirus, les diabétiques connus, notamment ceux qui sont inscrits à la MADIA et enfin les personnes âgées de plus de 70 ans. C'est pour dire que la vaccination est ciblée. Tsara ny manamarika fa misa 700 izay no isandreo namony ainy noho ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara nanomboka ny 13 Martsa 2020 ka hatramin'ny omaly raha ny atotanisa ofisialy navoaka ny CCO. Tao anatin'ny volana Aprily taona 2020 fotsiny 430 isa ireo namony ainy. Ny 10 Aprily lasa teo moa vao naka hevitra tamin'ny Académie nationale de médecine de Madagascar ny mpitondra fanjakana malagasy midika zany fa efa maherin'ny 100 ny maty. Ankilany efa niditra tamin'ny Covid-19 andiany faharoa isika ary efa tafiditra teto amintsika koa ilay variant avy atsy Afrika Atsimo vao niroso tamin'ny fandiniana ny momba ity vaksiny ity ny mpitondra fanjakana. Raha tsy ahivina ny 17 Martsa lasa teo dia efa nanao antsoavy ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana fa manatsafidy vaksiny misa valo ny fanjakana saingy efa eo iray volana taty aoriana vao nandray fanapahan-kevitra. Raha nanaraka ny teny lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara moa ny mpitondra fanjakana dia azo inona fa efa nienina ary tsy toy izao ny zava-nitranga teto Madagasikara. Fa na oela na oaingana tsy maintsy miverina amin'ny teniny ireo. Tsy maintsy tsisy alarala fa iveriny ireo fa sao dia ampopolo mahatonga tsy hanafatra an'izy. Nanambara moa ny ministra ny fahasalamana fa andro lehibe ho an'i Madagasikara izao fahatongavany vaksiny izao. Raha ny aty amin'ny ranomasimbe Indiana nefa dia isika nosy anisan'ny farany nanafatra izany. Ohatra, nosy Seychelles zao dia efa lasa lavitra amin'ny fanaovana vaksiny raha aty amin'ny ranomasimbe Indiana. 100 ponina efa vita vaksiny avokoa ao aminy. Ity nosy ity moa dia mivelona amin'ny fizahantany ka miankina amin'ny fitoniana ara-politika, ny tontolo iainana, ny fahadiovana ary indrindra ny fahasalamana. Arak'izany, izy ny firenena nahavita couverture vaccinale neotra ny ponina ao aminy. Vao nisy moa ny vaksiny dia nataony ny azy satria mba hiezaka amerina ny fizahantany izy. Ho antsika kosa nefa dia efa amam-bolana maromaro vao tapa-kevitra tamin'izany. Teboka nila fanazavana ihany koa ny momba ny Covishield. Araka ny efa voalaza dia mety sy roa tapitrisa fatra no tonga eto amintsika. Marihana fa ity vaksiny ity dia tsindrona indromian-taona ka afaka 3 herinandro ny fanindroany. Noho izany, ao anatin'ity andiany nafarana ity ve ny tsindrona faharoa? Ahoana koa ny fandairany amin'ny Covid-19?
mariana ihany koa fanotsondrin'ny mpitondra fanjakana fa izy no manafatra vaksiny ka tafiditra ao anatin'io nafarana io ve izay atao ho an'ny sehatra tsy miankina. Anisan'ny fanontaniana tena mipetraka ihany koa dia ny hoe ho sahatao andrana voalohany ve ny filoha Rajoelina sy ny Premier Ministre Tsay Christian? Raha ny zavatra hita amin'ireo firenena efa nanao vaksiny dia ny mpitondra ny voalohany no manao andrana voalohany. Ho an'ny Nosy Maurice izao dia ny Premier Ministre ao aminy no nisantatra izany. Miandry isika hoe iza no santatra izany voalohany eto amintsika. Raha ny resaka voalohany mantsy dia hoe ireo mpanohatra kanefa tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra indray izy ireo raha nambara amin'ny lisitra ny fahasalamana androany. Marihana fa amin'ny folomeo avy izao no manomboka ny tsindona vaksiny eto Madagasikara. Vaovao ny fahasalamana izay hatrany tendeo tanterana aminao ny fivoaran'ny valan'aretina coronavirus eto Madagasikara tamin'ny androny omaly nivoaka tamin'ity androany ity ka toy izao ary ny antsipiriany mikasika izay 12 indray ireo mararina mony ainy omaly 7 Mey 2024 13 kosa ny tranga vaovao tao anatin'ny fitiliana arivo izay vita. Toy izao ary ny fitsijaran'ireo tranga vaovao ireo 20 teto Analamanga, 3 Atsinanana, 3 Diana, 7 Alotra Mangoro, 7 Otomatsiatra, 2 tany Vakinakaratra, 2 toy izany koa ny tany Faritra Sava, 9 tany Atsiomandrefana, 2 Vatovavy Fitovinany, 12 tany Amoromany, 2 Analanjorofo, 2 Orombe, 2 Betsiboka, 2 kosa ny tany Sofia. Misy 24 araka izany izao ireo olona mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao ka ny 720 amin'ireo no mitondra ny forme grave. Tafiakatra 700 araka izany ireo efa namony ainy teto Madagasikara nanomboka ny volana Martsa 2020. Fa farany herinandro fahatelo ho an'ny fiboana ho an'ny teto Analamanga sy ny fatra Analamanga izany ity farany herinandro ity. Ofitinina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny zava-nisy teny rehetra teny tamin'ity androany ity eo amin'ny sary sindra-tsary toky Ramarla. Tafiditra ao anatin'ny fepetra amin'ny amehana ara-pahasalamana napetraky ny mpitondra fanjakana ny fiboana isaky ny farany herinandro raha tsy lasa afa-tsy ny eto Analamanga. Farany herinandro fantelony izao no nisiny ny fiboana teto Analamanga tamin'ity androany ity. Raha tamin'ity androany ity hatrany no asiateny somary nangina kokoa raha oharina amin'ny fiboana andiany roa farany teo ireto toerana izay lalovana ireto toy ny teny amin'ny 17 hektara Mamasina ary Nosy-be. Tsy ny fiboana akory ny ratsy fa ny fomba fiasa ny mpitondra fanjakana. Tsy ho resina ovinana ovia ny valan'aretina Covid-19 io raha mbola toy izao foana ny fomba fiasa ny mpitondra fanjakana. Tsy mbola resaka fiboana tanteraka aza izao atao ny mpitondra fanjakana izao fa fandravana ny olona mitangorongorona fotsiny, ny tsy fanaovan'ny olona, ny arivava sy ny ariorina ary ny tsy fanasana tanana sy ny sisa. Izany hoe fampanajana fepetra efa atahoran'ny mpitondra fanjakana sahady ny fanatanterahana izany. Ankilany ihany koa ny vahoaka tokony ho tonga saina fa mahafaty ny aretina. Raha ny atotanisa androany dia 12 be izao indray ireo namony ainy vokatry ny aretina. Ny hariva teo izao dia mbola misy ireo mpandeha mivoaka ny trano. Toa jerem-potsiny kanefa raha mifepetra navoaka ny mpitondra fanjakana dia amin'ny 2 ora tolakandro no mahazo mivoaka farany. Mbola hiteny rehetreny fa misy olona mivezivezy kanefa moa mpanatanteraka dia manasazy fotsiny ireo eny an-dalambe afovoan-tanàna anao asa ho an'ny tombotsoa ny daholobe fa ny any anatin'ny elakelan-trano sy ny fiarahamonina rehetrany ny eny an-dalambe amin'ny toerana maro dia jerem-potsiny. Maninona tsy samapiatra ny fiboana tantera iray androany no nitafa tamin'ny mpanao gazetinay tamin'ny alalan'ny Antso Antarby mikasika indrindra ny fibotoana tany atao anateran-tany sinoa iray milaza ho akaiky ny mpitondra fanjakana any Vatomandry moa no antony izany ka anisana sibatra izany moa ity ramatoa iray ity. Njavandremahefa tahirinena.
Malagasy iray monina ao Vatomandry androany no nitaraina fa bodona teratany sinoa iray milaza ho akaiky ny fitondrana ankehitriny ny tanin'izy ireo. Tokotany izay efa nohajarin'izy ireo nanomboka tamin'ny taona 2000 ary misy taratasy mazava tsara izay efa nomezana avy amin'ny filoha Karavalomanana tamin'ny fandaloan'ny siklôna tany an-toerana. Tamin'ny 10 aprily lasa teo anefa dia gaga ity ramatoa iray tompon-tany ity fa nisy teratany sinoa tonga tao aminy nilaza fa hividy ny tany. Tsy nanaiky ny amarotana ny tany nefa ilay ramatoa ka teo no nanomboka nandrahoana azy ilay teratany sinoa izay milaza fa mpanolotsainy ny mpitondra ankehitriny. Zay zany anisan'ny joirany zay fananany tany zay na azon'izay fanampiana zay. Dia taty aoriana voaingana tamin'ny 12 avril lasa teo nisy sinoa tonga teto Vatomandry milaza le olona fa charge de démission ny asaty zany tonga eto Vatomandry. Dia nanatona na le olona miteny taminao hoe amidy ve hozy le tokotany. Miteny taminazy za tamin'izay fotoana zay hoe tsy amidy tokoa ary mbola tsy manana heritreritra hamaritra an'ilay tokotany zay. Tonga dia niteny taminay izy rehefa tsy amidinao izy dia alaiko fotsiny amin'izao le tokotany. Dia za moa tompoko zany miteny taminazy hoe raha alainao fotsiny amin'izao le tokotany izay manakazy tsy hitazananao fotoana amin'izao. Kinandro moa tompoko 12 avril io fotoana io omaly tokony tamin'ny 12 sasany. Tonga dia nanao heritreritra teo velan'ny tokotany tao zany izy fa za tonga dia nidy matrano tato anatin'ity tranoko ity tato. Dakadakaly avy ny ana rehetrarehetra izy vola teny miala faravarana rehetrarehetra angamba raha trasany tao tokotany tao fa za dia meteny amin'ny vonono mihitsy izay manakazy. Dia rehefa iny moa zany nataony za efa manana numéro gendarme tonga dia miasa an'ilay gendarme tsiny fanapahefana rehetra teto. Araka ny fanazavana trany dia tsy izy irery no hiaran'ny fiambodona tany sy ny fandrahoana nataon'ity teratany vahiny ity ao Vatomandry. Betsaka no hiaran'ny antso-zay kanefa tsy afa-manoatra no ity teratany vahiny ity milaza ao akaiky ny fitondrana. Very anjavana trano mantsy ny fitarainan'izy ireo rehefa tonga any amin'ny manam-pahefana raha ny fanazavana trany. Izay foana zany ataony eto amin'ity tanàna Vatomandry ity zany hoe mireharefa izy zany no mpanjakana avy any ambony mireharefa hoe conseiller-ny Andry Rajoelina dia afaka manao zay tiany atao zany izy eto tanàna na dia ny olona lehibe eto zany afaka fehezo noho ny antsovonjy aminareo ambony akao fa tena efa manao tsirary ny tsy zary ery ny aran'izany eritreritra zany fa misy tantsasy madinika rehetrarehetra reny efa mitarainy aby ataon'ilay olona zany eto amin'ity tanàna ity. Ny antsovonjy fitondram-panjakana araka izany ny vahoaka Vatomandry manoloana izao zava-misy izao. Vaovao sosialy izay hatrany dia velo taraina ny mponina ao amin'ny komuna Ambobao Atsimo miazo lalam-pirenena fahatelo iny noho ny aratsy ny lalana. Anisan'ny fatra mamokatra nefa iny toerana iny saingy vitsy ireo vokatra tonga eto an-drenivohitra noho izay aratsy ny lalana izay arao fanidina nataony Ravira Zafimahenina teo amin'ny rindran-tsary ny Manoa Randre Malala. Komuna iray mivelona amin'ny voly legioma ny eto Ambobao Sud. Antonany maro anefa dia niaina ny vokatry ny faratsindalana trany ireo tantsaha. Ireo mpanangom-bokatra noho izany no mametra ny vidin'entana ho an'ireo manaiky ny any hafa voatery taterina sarety na loloavina kilometatra maro. Za zao reto amin'ito tanàna rehefa komina akazo tokana an'Orivo dia zao no tena fahoriana. Manao raharaha zao ny olona fanambadiana dia tena mijaly fa le tanambady leo an'ilay aingy tsara mihitsy dia voatery mandeha tongotra mamonjy ery ateza ery eny le tomobile miandry fa rehefa mahitany mba afaka mandeha aritra zao amin'ny tanàna io amin'ny ilain'ny mponina andavanandro dia sarety ny material ateza ery lalam-pirenena faharoa na loloavina le entana zany no fahoriana mahazo. Ny rina efatra amin'ny mba anaozanay ato anatin'ny communal misy anay satria misy fokotany fito zahay dia amin'ireo fokotany fito ireo na dia andalovan'ny route nationale numéro 3 zay le mivoaka makany an'ireo renivohitra amin'ny fokotany ireo akoatran'ny fokotany central Ambohibao dia ratsy tokoa ka eo no mampisalasala eo no mahatonga ny na mpiantso mandrakariva marina fa raha jerena ivelany izy hoe mazava ny tanàna ny komina Ambohibao kanefa raha vao mivoaka fotsiny any ivelany amin'ireo fokotany fito ireo dia ratsy indrindra famambokatra izay lalan'ireo tomobile na nisany izay mamoaka an'izay vokatra izay. Lalana mandina 12 kilometatra eo no mampikaikaiky ny mponina ny toerana. Tsy azo hoanina tokoa ny lalana saingy miantoka zavatra maro ny fahatsarany izany.
anisan'ny fototry ny fampandrosoana satria rehefa tsara lalana mora ny famambokatra tsy dia malaky simba ny fiara hoan'ny mpitatitra satria ireny koa mahatonga zareo mampimemimena azy mampakatra ny saran-dalana dia io zany tena hoe lalan-drà ho an'ny fampandrosoana ireo zany ny tena mijaikijaiky be ny fiara mandeha amin'ireo amin'izao tena mijaikijaiky manahirana tsy ny any ambanivohitra ihany no mampitaraina ny olona ny faratsin-dalana ny tao andrenivohitra azy ataony orona ambany maso tsy hita ireo namboarina teo aloha manomboka feny lavadavaka raha tsy izany mitarasika mambolana ny fanamboaran-dalana any amin'ireo faritra hafa bus classe flyover etsy Anosy sy Ampasika sy ny maro hafa no mahamaika ny fitondram-panjakana nefa ny tena makarary ny vahoaka teny tambavolana. Fanitondra fanazavana mikasika ny antony nitifirana ireo tela voalaza fajiolà atao akadin'ondro sakay ny mpitandro filaminana tany antoerana tamin'ity androany ity etsakila nefa dia laza ny fianakavian'ireo maty fa nininana tao nitifitra ka tsy hipetrapotsiny ireto fianakaviana ireto ary ao no fanitadiana nataony tantely razana mahefa MPS Tsoromandidy. Rehefa noadiadiana ny mpitandro ny filaminana mahakasika ny antony nitifiran'izy ireo an'ireo voalaza fa jiolà telolà teo akadin'ondro sakay ny farapara ny volana aprily teo dia nanambara izy ireo fa nitsoka nandositra ireto olona ireto ka rehefa tsy nijanona taoriana ny fampitandremana nataony dia niafara tamin'ny fitifirana azy telo mirahalahy izany ka nahafaty azy ireo. Nandritra ny famotorana dia nandeha ara-dalàna ary niaiky ireto olon-dratsy fa ny collecteur izay voasambotra io maniraka ny zareo ary niaiky koa ilay intermédiaire fa nitady an'ireo dahalo tamin'ny alalan'olona anankiray izay efa niteneniny zareo ny anarany ka noentina indray mandeha ireto olon-dratsy haka ny tilebeny zareo izay efa voateny ity nandritra ny fatongavana teny amin'ilay toerana dia efa nisotro ny aleko maty angamba reto dahalo mandritra ny fitadiavana an'ilay toerana dia niezaky ny zareo haka ny basy teny amin'ireo mpitandro ny filaminana voatery niaro tena ny ambina an'ilay basy ka nanararoatra ireto dahalo nitsoka raikitra indray mandeha ny fifanenjehana ka nandritra n'izany fifanenjehana zany dia nisy ny tira izay natao mba tsy hahafahan'ny zareo mandeha ka zay no nahafaty an'izy telolà reo nandritra ny fisamborana fifanenjehana dia efa nisy ny fampitandremana mijanona fa ampiasa fitaovana izahay kanefa araky ny teny teo dia efa nisotro ny aleko maty angamba dia voatery nampiasa ireo fitaovana ireo zandarma tany an-toerana. Fa noadiadianay teny fotony ihany koa ny fianakaviany ireo maty sy ny mpiara-monina dia nanambara na dia niangaviny tsy aseho mivantana azy fa ninina novonoina ny avan'izy ireo. Le razana moa zany fa nalainy tompony teo hoe hoentina ty razana ty satria mainy enalo teo dia efa mivalo mainty fa faty moa zany mitata teo fa tsy zavatra kotan'izay tamin'ny telo alina nitondran zareo azy teny lazainy zareo rehefa avefa hoe nandositra nefa betsaka moa zany samy resaka teo hoe tsy resaka zay mihitsy le izy. Araka ny fanazavan'ireo farany ihany dia ina ho misy ambadika hafahafa ity toetra ratsy ka tsy onona amin'izao izy ireo fa hijeridingana avoavo kokoa afaka anao ny fanadiadiana ahafahana mahafantatra tsara ny tena fositra ao anatin'ity tranganisy ity. Ny vaovao tapatapahany kosa indray ary dia jiolà roa no maty ny balan'ny polisy ary dimy hafa no azo sambelona teny Mavoky Besarety androany tokony tamin'ny roa maraina nirefitrefitra ny basy ka nataitra ny manodidina. Araka ny loram-baovao dia tranombarotra lehibe iray mivarotra piesina fiarakodia eo Mavoky no saika notafihan'izy ireo. Nahazo angom-baovao ny polisy-pirenena ka nidina avy hatrany tena toerana raikitra ny fifampitifirana teo amin'ny rotota ary nahatra minitra vitsy ny fifanenjehana ary pobasy tsy latsaky ny sivy no nanaitra amponina tena manodidina. Araka ny fantatra efa narahan'ny polisy maso akaiky hatramin'ny alina ireo andian-jiolà ireo izay fantatra fa mpanafika mitondra vola be eto andrenivohitra. Nogiazana niaraka tamin'izy ireo moa ary sambela ihany koa ny basy izay nentin'izy ireo netindreo jiolà ireo izany. Mandro lavolo tanteraka araka izany ny eto andrenivohitra sy manodidina amin'izao fotoana izao. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray
no amafisy ny fédération malagasy ny baolina kitra na ny FMF tamin'ny alalan'ny fanabarana androany ny fampiatona a Nicolas Dupuis tsy ho mpanadatra any Bareny Madagasikara. Fanapahan-kevitra izay noraisina miatra nanomboka ny 7 aprily lasa teo ary efa nampahafantarana ny FIFA ny CAF izany. Arak'izany dia tsy mitombona ho iatrany ny fanambarana ny filazan'ny mpikambana sasany ao anatin'ny fédération izay manohitra io fanapahan-kevitra io ka tomponantoka amin'izany izy ireo. Eo ambany fifehezan'ny FIFA sy ny CAF ny fédération ka ireo mpikambana rehetra dia tsy maintsy manaraka ny sata sy lala rehetra izay misy ho iatrany ity fanambarana ity. Ny vaovao malaza maneran-tany kosa indray ary ny andron'ny Valme dia datin'ny filavona lefina Allemagne nandritra ny ady lehibe faharoa ny taona 770 hatramin'ny 570. Tsy nisy kosa ny fanamarihana ofisialy tany Frantsa androany noho ny amiana ara-pahasalamana. Nisy kosa ireo fandarana manokana otsia izany andro manokana izany tamin'ireo aina manjery tany an-toerana raha ny fampitambavao navoaka ministera fiarovam-pirenena any an-toerana. Araora ny fanedadiana nataony namana mpanao gazety Njavandremaefa teo amin'ny rindran-tsary Tahirinena. Feno eny amin'ny 70 taona androany ny Valme 570. Daton'ny filavona lefina Allemagne nandritra ny ady lehibe faharoa ny taona 770 hatramin'ny taona 570. Hatramin'izay dia nisy foana ny fankalazana io andro io saingy tamin'ity taona ity dia tsy nisy ny fanamarihana ofisialy tany Frantsa. Antony dia noho ny fisian'ny amiana ara-pahasalamana vokatry ny valanaretina Covid-19. Mbola ao anatin'ny fihiboana mantsy ny Frantsay ka nanapa-kevitra Frantsay fa tsy misy ny fankalazana manokana. Toy ny isan'ny taona dia andro tsy fiasana ny andron'ny Valme fa saingy kosa andraisaka rama. Raha iverenana ny tantara tsy nilamina ny famaranana ny ady lehibe voalohany nisy teo amin'ny Europeanina tandrefana sy tatsina 770 hatramin'ny taona 770 izay ady nisy teo amin'ny Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Japon, États-Unis sy ireo firenena zanatany. Teo ihany koa ny finiavana nitatra ny fanjakana teo amin'ny firenena telo antsoina hoe Axe dia Allemagne nazi, Italie fasciste ary ny Empire du Japon. Nisy koa anefa ireo fifandonana tetsy teroa toa ny Ethiopie sy Italie izay nifandonana tamin'ny taona 570. Ny tao Espagne niadatrano ny taona 770. Nisy noho nifandonana tamin'ny Japon ny taona 770. Ny tao Eropa izay nogazan'ny Allemagne na Autriche ny taona 770 ary mbola nitarin'ny tany Tchécoslovaquie izay nakano mihitsy an'i Pologne ny taona 770. Niditra an-tsehatra nanomboka teo la Frantsa sy Royaume-Uni izay nampiasa ireo tafika avy amin'ny tany nozanainy. Niditra an-tsehatra ihany koa ny Rosianina nanampy ny Allié rehefa notafian'ny Allemagne ny taona 1770. Niditra anady ihany koa États-Unis ny 7 Desambra 1770. Vaky teo ary ny ady lehibe faharoa. 100 tapitrisa ny olona nandray anjara tamin'ny ady. 220 ireo firenena nandray anjara ary 220 tapitrisa no maty. Tsy niresahana intsony ny trano sy ny fototra rava. Niditra avokoa ny fitaovam-bedina isan'ny tokony na anabakabaka na antanetana na andranomasina. Tsara mampatsiahy fa analiny maro ireo tanora malagasy nandray anjara tamin'ny ady lehibe voalohany sy faharoa izay niady ho an'ny fahafahana. Ny vaovao politika kosa indray dia sesilany ny fanaikevitra ireo mpanao politika manoloana ny fitantanana tsy mahomby eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Omaly dia mpanao politika iray no sady paitoekarena no ny vahiny tao anatin'ny fandarana Sailasa izao. Teboka maro moa no nasiana resaka nandritra izany. Njavandremaefa Tahirinena. Tsy mahagaga intsony raha mitrotra tahaka ireny zavanisy tany Antsirabe ireny ny vahoaka hoy Désiré Sambany. Tsy mifanaraka amin'ny vahoakiny fotony ny fepetra raisin'ny tompona ndraiky mpanjakana. Eo ihany koa ny fahaverezan'ny fifampitokisany eo vahoaka sy ny mpitondra hoy izy ka ny fanagejana ny vahoaka ao amiana ara-pahasalamana manoloana ny fitantanana sisa ny vahaolana hitan'ny fanjakana. Marina fa tranga mpiaramonina reny ary tsy mahagaga raha ohatra ka mitranga satria reny no mampiseho baribary fa tapaka ny ataontsika hoe contrat social. Nataontsika hoe ny fanarahana ny fisian'le fampitokisan'le vahoaka sy ny mpitondra. Marina fa teo anivon'ny faritra Vakinankaratra le izy hitantsika tamin'ny Omaly tokoa isan'ireny fidina fanoheran'ny olona ataoko hoe fanoherana ny fanapahan-kevitra ny raisy ny mpitondra eo anivon'ny faritra. Midika izany
izy nyteny vahiny reny fa anisan'le désobéissance civile matoa ny olona ny vahoaka tsy manaraka ny fanapahan-kevitra raisy ny fitondram-panjakana de tsy matoky itsony izy hoe hitondra azy mankany am'le hetahetany ny fanapahan-kevitra raisina raha ampiakarina lavidavitra kokoa ny ady hevitra de ireny nataontsika hoe voka-dratsiny ny fifikirana ny fitondram-panjakana aty amin'ny foibe ny fanapahan-kevitra rehetra oentina miady amin'ity valanaretina Covid-19 fa indrindra ny hatsehany vahoaka malagasy ny resaka sosialy sy ny fiainany isanandro ny fanarenana ny harikarena fa indrindra ny fampidiram-bola ao anatin'ny tokantranony. Voaporofenko hoiatra ny tipanao politika ity fa tsy ny homana hiatrika izao andihan'ny faharoa amin'ny valanaretina Covid-19 izao ny fanjakana malagasy. Porofon'izany ny fandraisana ireny fanapahan-kevitra mandroso membotra ireny. Tsy misy drafitra matipaika hiatrehana ny krizy ara-tsosialy sy ny fanarenana ara-toekarena. Ny mahagaga nefa dia ilika aty ampanohitra sy ny vahoaka malagasy hatrany ny tsy fahombiazan'ny fitondrana. Ianao rehefa mitondra tokony mametraka tanjona hoe inona ny objectif de vaccin eto Madagasikara. Firy ny olona eritreretiny fanjakana ho mena vaccine eto Madagasikara. Tsy misy an'izany resaka zany tao. Raha izay. Ny faharoa manaraka an'izany raha nanontaniana ny ministrany varotra sy ny artisanat hoe inona ny paikady ho antin'ny fitapandrakana miatrika ny olona fidangany vidinentana eo amin'ny tsena isan-karazany eto Madagasikara. Akory moa ny agagana fa lasa mitanisa ny olana misy eo amin'ny tsena na eto anatiny zany na iraisam-pirenena no ataon'ilay ministra. Paikady position politique ny fanjakana no andrasana olana araka ny teneny tao mbola anatin'ny fampidinirana ny ministera de manapirofo zany fa tsy manana paikady any le mpitondra de lasa manao pilotage avina mandeha anjambany. Rehefa hitanao kosa tsy mety le izy de tokony manaiky ny mpitondra hoe tompona andraikitra tompoko tsy mety ny fanapahan-kevitra raisiko. Zany ny fananana etika politika ka mahatonga an'ireny tsy voavaly te hanilika foana zany le mpitondra na iza io na ministra zany na iza na prime ministre zay tsy hita am'izao fotoana zao de tompona andraikitra izy ary no tsy fahampiana zay le etika politika zay no manosika azy hanilika an'le andraikitra na any ampanohitra fa indrindra any amin'ny vahoaka zay tsy tsara izany satria siny zany mametraka ny tsy fisiana demokrasia eto Madagasikara satria manampitrotraka ny tsy fisiany mangarahara eto amin'ny firenena manoloana ny ady amin'ny valanaretina. Tsy misy hatramin'izao ny tatitra mazava mikasika ny fandaniana ireny volabe azo avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ireny. Nanomboka tamin'ny taona 2020 vola mitentana $20,900 tapitrisa no azon'ny fanjakana malagasy avy amin'ny FMI hiatrehana amin'ny valanaretina. Ary mbola nahazo vola mitentana $2,704 tapitrisa ny volana maritsa lasa teo. Tsy misy mipaka mivantana any anaty volanindra malagasy anefa izany fa ny fanaovana foto-drafitrasa izay tsy misy fiantraikany loatra amin'ireo vahoaka sahirana no mahamaika ny mpitondra fanjakana. Ty zany mba istomako ny feon'ny fieritreretantsika ray manontolo na mpandraraha ianao na ianao mpanao politika na amin'ny seratsimanka na fiarahamonim-pirenena fa indrindra isika olom-pirenena tsirairay. Inona tompoko ny mba fiantraikany reny enveloppe budgétaire ny azotsika reny any anatiny fiarianao. Raha tokantrano ianao farafahakeliny ity mba nahazo masque gratuite amin'ny fanjakana avy ianao tompoko. Fantanina petraka koa zay. Raha orinasa tsy miankina ianao firy ny tosika na mesure fiscale zany na ny fanalefahana eny amin'ny douane amin'ny fanafarana entana sy ny fanondrana entana fa indrindra ho amin'ny resaka mesure na redressement na avancée économique. Fantalatala teo nanomboka ny fivoriana ara-potoana ny anteny-mera. Ampitain-davitra moa no anantanterahana izany ho an'ny anteny-meram-pirenena manokana. Maro nefa ny olana noho izany ampitain-davitra izay mamaly ny fantaniana izay olana mikasika izay ato anatin'ity fanadihadiana ity ny solombavam-bahoaka fetra raha lamsafimbololona. Ary ny fanadihadiana natao ny Jessica Miray teo amin'ny rindra-tsary ny Tahirinena. Ny talata nanomboan'ny fivoriana ara-potoany anteny-meram-pirenena aloha dia efa nisy ny olana teo amin'ny fifandraisana. Adiny iray taty aoriana mantsy vao nanomboka ny fivoriana, lany tao anaty fandaminana ny fotoana. Na tamin'ireo solombavam-bahoaka azy mbola maro no tsy nahafen'ny teknôlôjia any ka na ny fotoam-pivoriana aza ny tombo ny fotoana. Ny olana dia tonga ny andro talata amin'izay fisokafany. Teo no nitranga ny olana satria efa azo an-tsaina ihany le zavandray.
tongony dia tokana ihany izany hoe nanaovana visioconférence dia ialana amin'ny fiparitahany sy fifamindrana sanatria zany tsy mikaretina izany fa ny ambiny dia azalazaina hoe nanahirana ny antony nanahirana voalohany dia ara teknika aloha nisy ny olana noho zay fisian'ny olana ara teknika zay ny antony maromaro tao anatin'ny fanatanterahana na mbola nisy fifezany tao anivon'ny teknisianina somary mbola nisy somary za tsy miteny ny anahana akory fa nisy mbola lesoka kely tao fa efa nahitsy ihany zany zavatra any ny faharoa koa maro ireo solombavam-bahoaka na efa nahafantatra ara dia asa na nini na nanamaivana izay le andrana natao zay fa tonga ny andro lasa am'izay mifimononmononana mahakasika any hoe izahay tsy naharay ny resaka inona fahana mba fahana miditra anatin'ny tambazotra manao connexion zany ny sasany ray tsy mahita mihitsy ny fomba fikitihana n'le inona daholy ny tokony kitihana eo amin'ny écran na ordinateur na ny telefona dia ny olana dia lasa avo telo eny ny fotoana lany mandritry n'le fivorina raha fivorina tokony ho vita adiny ray satria fanokafana efa adiny telo mbola tsy vita izany ary mbola maro be ny fanontaniana tokony napetraka mitaky araka izany ireo solombavam-bahoaka ary ny maro anisy mba ifanatrehana ny fionany eo amin'ny mpikambany gouvernemanta ka marina rariny ihany raha ny solombavam-bahoaka amin'ny akapobeny maro anisa tonga nanatrika an'izany fanokafana zany amina fivoriana mpitaindavitra no nanapaka fa ny fionana amin'ny gouvernemanta ny fasafasy amin'ny gouvernement dia takina ny anaovana izany eny amin'ny CCI Ivato torak zany ihany koa ny resaka fandanina sy firesahana an'io loi de finance rectificative na inona mo projet de loi zany de hoe afa mihitsy no mifanatrika amina fotoan-dehibe zava-dehibe iakina ny hain'ny fireneny zany ary anisan'izany ihany koa zany ny resahana tao ny resaka hoe fivoriana fiboana izay ho tanterahany raha ilaina zany mbola nisy ihany koa ny fanontaniana mahakasika ny hoe mety isiny ny fitsipaham-pitokisana zavatra mety isy zany za tsy miteny misy akory fa raha sendra misy zany tsy amin'ny alalan'ny resaka fivoriana mpitaindavitra mihitsy no nantanterahana zany hatramin'izao tsy mbola tonga eny amin'ny anteny miram-pirenena ihany koa ny volavolan-dalàna mifeny teto-bola-panjakana na sipanjina 30 andro anefa ny fotoana tokony andiny any anteny mera rotonta ilay volavolan-dalàna ity fivoriana ara-pitaony anteny mera ity ny volana mety ho izao dia maharitra 90 andro iny fanidadiana iny akoa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampirahalaam-bavao tamin'ity androany ity hisoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany hisorany koa ny mpanao gazety sy ny teknisiana niarany salahy nanatotosa izao fampirahalaam-bavao izao samy io samy tsara ho lavitry naretina ary tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko